any anatin'ny tantara indray miaino radio solanga 100 mégahertz. Atolotry ny solanga radio ho anareo zao. Veriny tadidy tantara indray miaino nosoratany Ery Roméo. Ireto avy ireo namelona ny tantara: Rianala Masoandro sy Sarobidiny Aina, niaraka tamin'ny Tendry, Nofendrianjaka ary Iaritoky. nandrindra sy nanatontosa ary nikirakira ny lafin'ny teknika. Nofendrianjaka, nandray feo Hermanina Sandratina. Veriny tadidy dia ahoana moa izany lesy ny atao a? Avy te hijery ny tantanareo sa andalo amin'izany dokotera anankiray izany? Mety daholo ka, saingy raha ny fahazoko ny resaka ilay dokotera nandray atarana amin'ny fitsaboana azy eo dia tsara angamba miona melo amin'ny dokotera io ko. Mety hanome toromarika ho antsika amin'izay fomba firesaka amin'ny dada raha teo izy amin'izao foazana izao. Tapabolana maheriny izay izy ny tsy nahatsara teny e. Isaorana Andriamanitra ny fitahiso fahasoafany. Sambatra ihany nareo riva. Sambatra ahoana koa akery noro a? Izany e. Sambatra ianao raha mitahana izay nanjohanay tamin'ny 5 taona lasay. Fa ahoana? Mifoha amin'ny fiara toa izany koa ilay raha vavikampana amiko. Natsoina hoe niry saingy minitra vizita aoriana natongavany teny amin'ny hopitaly izy dia namony ainy e. Nanomboka tokoa no naverisana tanteraka an'iny izay mbola tsy abona hatramin'izao. Maizina tamiko ny tany aman-danitra e. Ny raha vavy silaky ny tena maty, ny reny lasa adala. Mampalahelo tokoa akiny mandre an'izany tantara izany. So ihany koa aza fa mba natanjatsainy ry nanoloanan'izany rehetra izany ko. Inona moa lesy natanjatsaina teo fa dia tena fitahian'Andriamanitra. Ny ampy ny fankahirezan'ny olona e. Toko finiavan'endra vola tsy namela irery. Fa dia tena rery tokoa anie izany e. Ny raiko sy ny sokila matinisina moa foana izay miraha vavy taona monja. Tamin'izany hono neny no saika efa lasa adala saingy mbola niolona ihany no fisiana miraha vavy kely. Fianakavianareo ihany tokoa moa izany ny endra vola io. Satria na ny endrikendrikareo mianaka aza dia tena mitovy mihitsy. Neny no tena mitovy aminy e. Kambana koa manko izy roa vavy. Ravelon'Irina ny tena anarany fa Ravolan'Irina kosa ny azy. Andraso fa mbola asehoko an'ilany sarany neny ny manaraka e. Indrisy fa mbola tena sarotra ho any hitondra lahy ijery azy mivantana e. Raha ny filaza mpitsabo azy mantsy dia mampihetsika mafy ny areti-sainy ny fahitany ahy. Ary anisan'ny mampirogatra ny adarany izany. Mafy anelesy izany e. Tena tsapako akia. Nefa aza manary-toko fa matoa mbola velona hatramin'izay izy dia mbola ho avy ny fotoana hiverenany sainy ka hiverenany anivonareo avany a. Tena mino an'izany a. Ary mihevitra ny anisy teny kely momba an'izay resaka izay amin'ilay dokotera ho alehantsika raha mety amindry. Fa tena spesialista amin'izany fitsaboana fanarena tsy haina voadona izany mihitsy izany izy io. Za aloha mbola tsy noana tamin'ny vantany. Fa raha ny firesaka dokotera Ranaivo Jaune sy ny fahatsapaka amin'ny fivoaran'ny fahasalaman'ny dada ao dia nefa karazan'izany mihitsy izy izay a.
any amin'ny zareo tokoa any lesy dia tena efa lasa lavitra mihitsy ho sehatra ny fitsaboana aretina na lemitsaina tsoina hoe psychothérapie io tsika malagasy koa manana ihany saingy vitsivitsy ny tena lasan-davitra tamin'ny fandalinana fa ahoana tokoa lesy hoe ahoana tsy malala fa ahoana tokoa ny amin'ny hoe dadanareo zokinareo nisy namono io efa nyteniny amin'izay ihany tokoa hoe lasaingy noheveriko accident hatramin'izay matoa hoe niara-maty niara-maty koa na mety tsy iray andro azy raha ny fitantarany Endravola fa raha ny indray azo lahatsaina ihany angamba fa tsy azo antaninana izany izy nanana fiara hoe izay tamin'izany ary nisy nalehan'ny data dia mba nety niaraka tamin'ilay zokinay efa taona tamin'izany ve safody ny andro tsina nefa izy mianaka mokoa mbola tsy nisy telefona tamin'izany dia natsina tamin'ny tandro ny filaminana ny raharaha napitsonina nefa dia hitafaty anaty fiara tany amin'ny rovana Ambohidratrimo ilay dadanay saingy tsy hita tao kosa ilay zokinay sy ilay mpamily izany ve dia miandry taty aoriana nefa vao hitafaty teo amoron'ny farihana Andranotapana ilay zokinay saingy dia vatana mangatsiaka ampiridana tanteraka sy tarehirotika ny biby sisa mba naleviny ilay mpamily kosa tsy hitantsonina nomboka teo tena mialatsiana ke mampamofota mandry tena mafy izany ry hitako lojika ihany raha voadona ny sain'ny eninareo nareo mirava voaroa taona ve moa alala inona tamin'izany tena mampalahelo alesy dia tsy mba nanan'izay na saray atsarovana ny zokio aza ny antadandray mba maromaro voatahirinay saingy nalainay miravavy tsy kelikely na fenina azy noho izy efa tsy karitra ho veriversaina matetika sady mirotsatra amin'ny maso teo ampahitana an'ireny mafy tokoa ny nanjo azy raha izany ary tsy dia mahagaga ny fahafoazany sainy nandrenina fahatampoka an'ilay rahavavindriko fa aleo aloka izy ny tantara mahonena rehetra izany ho any ka andeha hibanjina ny ankehitriny tsika mino fa mbola ho azo tsaboana tsara ny eninareo raha mety ny resaka amin'izany dokotera manam-pahaizana manokana miasa tao amin'ny hopitaly izany aleo fa haka toerana ery amin'ny parking tsika dia anatona ny akeo avetrany anotanin'ny profesanina ny efitra fandraisan'ny olona any amin'ireny moa ilay anarany teo ie tia amin'ny taratasy kely ity ary endao amin'izay hiditra re tsika no mivily mekavy raha ny filazan'ilay olona teo dia manisa varavarana 3 amin'ny ilany ankavanana itsy aloha itsy izany ato tokoa misoratra io ny anarany Docteur Lalane Duhamel misy fenêtre tsindrina io mandroso salama dokotera miarabanao docteur manahoana nareo mandroso dia mazao toerana eny tompoka iza moa nareo ary inona no azoko anampiananareo zanako monsieur Etienne le marary voadonan'ny fiara ary docteur Ranaivojaona ny laza tamiko ny anantonana anao momba ny dada ay fa hono raha tsy mahadiso ahoana izay inona ka ny hevitra ity soratra manaraka ny anaranao eo ambony birao ity ay izay voasoratra eo amin'ity sevalia ity betsaka tokoa ny olona ny tsy mahazo azy io nefa dia teny malagasy mazava tsara io koa misy fiteny-drazantsika hoe very tadidy ilazanan'ireo olona tsy mahatsiaro ninoninona tsony tamin'izay ny aina ny nananjo azy ny hoe very ny tadidy kosa dia ka mba teny avy amin'ny hoe verina sy ny hoe tadidy izany hoe tranga ilazana ny fiverenan'ny tadidin'ny olona iray izany izay ny dikany hoe manam-pahaizana manokana momba ny very ny tadidy azo nareo amin'izay ie mazava tokoa tompoko fa tiako izandray ny manahitra le ino izany ankoatra ny fahafehezanao ny teny malagasy dia ny filazana ny hoe fitenin-drazantsika izany tokoa malagasy anie ny razako e dia malagasy ray malagasy ireny ka nahoana ny tsy mahafehy ny teny-drazako
dia tsy hitanareo amin'ny endriko ve fa malagasy aka. Marina aloha fa na dia somary fotsisotra azy ianao dokotera dia hita tokoa fa misy sorotr'olona malagasy saingy ny anarako. Tsy voanareo aneno gaga tamin'izany anarana izany. Ekena tokoa fa anaram-bazaha frantsay ny anarako satria izay no anarana nasalotra ireo olona nandray tonga tsy nana tsy hay hoe tamin'ny fomba ahoana tany a Frantsa fony mbola tena zaza. Saingy tantara lava tsy dia tsara ho visavisena akory ny amin'izany. Raha tsy dia mampaninona anareo. Tena ialana tsiny ary re tompoko raha tokana mifota mandra ny fanontanianay tsy nampozinay mantsy ny fandraisanao anay fa dia efa niomana hatramin'ny resaka amin'ny teny frantsay mantsy zaiko. Dokotera Ranaivo-Jaune raha teo tsy nanazava an'izany miloha akory. Tsy misy tsiny akory. Ka inona moa izany dia nahatondehanareo reto e? Nareo roa mpianadahy moa izany sa mpifamofy re dokotera. Ay, ka aleo ihany mantsy manontany foana iomehizana toy izay teniteny foana hitezerana tsinona koa. Ary hainao hatramin'ny manova ny ohabolana anie dokotera. Izany ve? No ako. Izany tokoa eo ihany fa ny tena mba hahalala n'ity karazam-pitsaboana hitsaboana ho any dady ity no tena antondrianay aty. Nolazaina tamiko mantsy fa manana anjara lehibe anatin'izany karazam-pitsaboana izany koa ny fianakaviana na ireo olona rehetra mifanerasera kaiky amin'ilay marary. Izany tokoa ka. Aleo ary fa ho azavaiko aminareo amin'ny antsipiriany izy ity. Saingy efa niteny ihany moa nareo fa saika hiresaka amiko amin'ny teny frantsay ka ataoko fa tsy olana ho anareo ny anaraka n'ity horonan-tsary asehoko anareo milazalaza ity karazana asako tiako. Aleo fa atodiko any aminareo ty solosaina ity dia mba afaka miara-mahity nareo amin'izay dia afaka mametraka fanontaniana sisa avy eo. Saingy efa misy fanontaniana iray aloha mialohan'izany dokotera raha tsy mahadiso Miaino anao ary Mademoiselle Liza moa? Mademoiselle Noro tompoko. Ay. Ary tena ilana tsiny fa adiny tokoa ny nampahalalanao ny anaranaiko. Rehefa kosa ny fiantso ity fofombadiko ity e. Ka inona ary no zady fanontaniana mialoha e? Mba te halalana mety amin'ny karazan'olona very tadidy rehetra ity karazam-pitsaboana ity. Eny fa na dia ho an'ireny olona tena efa very saina tanteraka antsoina hoe adala ireny mihitsy aza. Mety tena mety ary tsy hampozina omby. Fa inona no nahatonga anao anontany an'izany ry Mademoiselle Noro a? Satria ankoatra ny draindrify dia mila izany fitsaboana izany koa ny reniko. Izay tsaboana efa ho 5 taona izao hoe ny Anjanamasina. Miankina aminareo ihany fa nefa vita fianianana toa anay dia vonona mandrakariva nasoa ny mpiarapelina ka. Fa aleo ary aloha hijery an'ity tsika e. Ato anaty fiara ihany aloha fa zaho zay nangataka fiaonana no andeha hanantony ery amin'ny filan-kevitra. Nefa aleo hivoakato ihany fa mba hitsy amin'ny zaridaina misy seza vahaty ny andro ianao. Sa ve tsy mety izany? Mety ka. Misy ohatrany mahazo rivo-baovao ve? Iverenako antsony eto ianao raha vantany voavonina indray antsika ny tompona andraikitra. Ndao ary re dokotera. Docteur Lalane. Olona marantsaina sady manam-panahy. Dia miaika eo fahaiza mampifandray fitsaboana voka mpikarohan'ny sain'olombelona sy ny hery finoanan'Andriamanitra mihitsy ka. Izany raha hitahita akory dia tonga dia ety Anjanamasina izay. Lalina fahalalany sy ny fanazavan'ny voalazan'ny soratra masina. Izay maneho ny hery sy ny hasin'ny tanan'Andriamanitra ho izay matoky sy mifefy aminy. Hafa ihany izany hoe nianatra tany ampitan-dranomasina ka. Mba faniriako izany saingy ataoko ahoana moa fandahoan'ny ndrery aty e. Na dia tsy sitrany sy tsy mety aminy aza ny onako. Efa ho 5 taona tokoa mantsy izao ny tsaboana azy tety fa mba tsikaritry dia toa tsy dia nahita fivoarana firy ety amin'ity tompom-pitsaboana ity ka hatramin'izay mivezivezeko tety moa izany. Toa tsy mba hitako izay trano na fotodrafitrasa vaovao. Nefa ve tsy tombo bebe kokoa raha fasarana ampiainana manjady maro nisan'ireo voadona saina. Sa mba fanahtsahana amin'izany ihany nisan'ireo marary sitrana ka mivoaka eto. Asare, oay, fa tia tamin'ity tokoa dokotera. Leo tsy enaiko ka.
mipetra ihany aloha ka mbola lasana za marary hoe le mpitsabo tokony iona amintsika nivoaka iantso antsika eo ihany zareo etsy amin'ny fandraisana ny filahnkevitra etsy avy eo ka tsy aleo ihany hoe mba mijery ny akantony zavaboary eto hoe sa iverinao anaty fiara zavaboary eo ianao dokotera fa mba isan'ny manaitra tokoa ny fisiry reto azo maniry ety reto a inona moa dia tokony hanaitra amin'izany ro adonzelonoro a ny fitonitsaina ny fanafody voalohany amina toeram-pitsaboana toy itony ka ny loko maitso toy izao no isan'ny miantoka n'izay fitonitsaina izay izany tokoa ve ary mba hoaka moa dokotera ty mademoiselle lafy ty a atsoa fotsiny hoe nory dia ampiasa eny ary noro a tena mahatsara maso saina ny loko maitso izany hoe no isan'ny nandokoanao maitso ny solaitra be tany an-tsekoly fony tany amin'ny kilasy ambaratonga fototra akoatra ny zaridaina an-tsekoly sa tsy mba nahatsikaritra n'izany ianao fony fahakely tena tadidiko izany ka fa zany anton'izany tsy dia haiko tena fatarina zavatra maro mihitsy no miresaka aminareo manampaizany tondry dokotera Lalana ka mba marina moa dia mba hiangaviko koa ary ianao tsy antso an'izany hoe dokotera Lalana izany tsony koa na ataonao dokotera fotsiny ohatra na antsoy amin'ny fanofoezana ny anarako hoe lala dia ampy hafa ihany anie le anarana gasy atsoina gasy ary ohatry ny mety tokoa tena mety ka Lalana foezina hoe lala aleo fa dia izay mihitsy ny atsokanao manomboka izao ary tiako be zany hoe tsika asianao antsinao hoe lala sinora mba hainao ve izany fantatra tsara zany na tsy manampiasa n'izany boky ny karabolo zany azany izay tany ampita tany dia niezaka nahalala ihany raha tsy ny fisiany izay mpivady malagasy naman'ireo mpivady nandray sy ny taizany ka tena very mihitsy izay mba teny malagasy mba haiko teto fahazazy ny fahazazako teto tsy mba nahatsiarovako fa tsy anarana fiantsonako nanonako ny hoe lala fony nanontaniana anarana no naharaikitra sy nampanoratony zareo le hoe Lalana fa izay tena anarako tena tsy fantatro ay moa izany ka tsy ho fahazazako ihany ny raikitra rao mainty fa ny anao koa ny amin'ny mbatomino ahy dia mbola fananako aneny mbola veleo hatramin'izao efa na dia izao aza ny hafarany matoky an'Andriamanitra ry noro fa tsy izao ihany ny hafarany anao izay azoko atao hoe hitsaboana azy matoky an'Andriamanitra tokoa fa toa matoky anao kokoa tsy haiko azavaina fa angamba dia izy Andriamanitra mihitsy naniraka anao anay mianaka fa miresaka momba an'Andriamanitra ihantsika tsy fiangonana ve ry tazana ry alavidavitra ry fa misy olona avy any ivelany tonga mivavaka koa zany ety dia misy fivavahana isan'alahady izany tokoa fiangonana FJKM Betesda io misy tonga mivavaka eto tokoa ireo indrindra ireo manana marary-tsabony eto ka tonga mangy azy ireo rehefa alahady andro tsy fiasana fa mbola tsy tao mihitsy ve ianao tanatin'izay 5 taona izay ronoro mbola tsy tao aka sady vao izao koa za vao natsikaritra amin'ny fisiako sady izany io ara sendra mamakaty dia miandro fotsiny ao anaty fiarandrinendravoly mahalana mihitsy aho vao mba mandeha mijery azy ao rehefa hoe mba matory izy ka tsy ahina hitrotra eo ampahitana dia tsy haiko mihitsy ry lalany ao an-tsainy fa afo dia mikikika foana izy aleo fa ilaiky no mahita an'izany rehefa avy eo oay za zao dia izao fa iny mivoaka sy mikobaka antsika iny anie le olona nandray aty eo andeha hiditra tsika nefa dia manome loha ihany koa misaina amin'izay mety hitranga ato andao fanome fotoana ety an-jaridaina ity akia soa ihany koa aloha fa tsy dia lavitra ny toeram-piasako etsy Ambohijatovy ny eto Antaninarenina ka mba afaka mitsirika kelina aty ihany tokoa lesina avy amin'ny dokotera Lalana izao manome herin'ny maso sy ny saina ho izy ny loko maitso mavana toy izao izany sady eto raha toa tsy lavitra ny toeram-piasany lahy itsy akaiky itsy koa ny buffet ho an'ny sakafo atoandrontsika dia tandremindray mitsoatsoaka eo eny re fa tsy ny sakafo ange izao no mamaiky asina ravako eto fa ny vaovao andianareo teny Anjanamasina omaly ho lava raha ho tantaraina amin'ny atsipiriany lesy lava saingy nafinaritra amin'ny akapobeany na mifiarana tamin'ny dokotera izany na fisionana tamin'ny indray
Samba indray mba nandrenesako ny feo ny mantsy. Nampangano hanao avoaka ny trano ilay tao antsony nalefany hoe teroviny indraindry vao tonga aty. Efa tanaty fiara vao natomany. Ay, fantany ihany hoe izany andre. Tena vaovao tsara kosa izanyko. Tsy fantany ka. Ary ho zavatra hafa ny trano ka raha fantany. Izaho fandeha fa hain'olona tsara e. Ia, mino andria. Tao amin'ny birao lehibe an-topo izay no natao mifahatsy tany amin'ny efitrano nisy azy. Natrika teo ihany koa ilay dokotera vavim-piay manokana ny sy ireo ray efitrano aminy. Telo miravavy ry zareo ny ray efitra saingidy tany izay satria nahina hetsika indray ny aretin'ilay adalan-dehilahy iray raha niditra tany dokotera Lalana. Ay koa misy karazana aretina ohatran'izany. Fa ndray kosa izanyko. Izay izany tsy maintsy nametrahana dokotera vavy ay azy ireo. Izany tokoa. Fa ilay dokotera lehibe an-topo kosa aloha lehilahy e. Iny nandray anay voalohany. Rehefa nazavaina taminy atondianay dia faly tokoa izy raha narefa manam-pahaizana manokana tia manoloana azy. Nandeha hatramin'ny resaka ny amin'izay mety raha miasa azy ankoatrany hoe hitsaboana ny neniko. Nampanatsiny ve ilay dokotera vavy mitahiry ny atao tantara-tatsy-pitsaboana. Io no lazalazany toepahasalamany neny. Nasongadiny no hoe misy fotoana lava maharitra herinandro na mihoatra ilay izy tsy miteny tsy mivolana iny. Izy koa ny tena hoe manahirana manome sakafo azy. Izy manko ilay miantsoanto tsy fantatra tampoka ireny. Ny amin'ny fantatra sy miverimberina dia ny anaran'ny data toa ilay mahazatra izay e. Mba misy an'izany tsarony azake mba tsy ilazana fa very tadidy tanteraka iziko. Tsy efa mba singa tsara iangany fitsaboana azy miaraka amin'ny dokotera Lalana ve izany? So ihany tokoa aloha e. Ary mbola izay anaran'ny dada izay anazy naverimberina rehefa nalaina avany izy ka niditra tao amin'ilay birao. Tsy mbola nanatrika teo avy hatrany fa niafina teo amin'ilay efitra kely ny fanila teo saingy nandry azy ny oraka sy namiana ny lalany antso hoe Randria. Randria ny anaran'ny dadanareo. Ary iza kosa ilay hoe Lala. Ay tokoa moa mbola tsy nilazaiko any lahy. Ny angavian'ny dokotera Lalana mba tsy antso anazy amin'izany anaran'izany fa hoe dokotera fotsiny na hoe Lala. Izany ho ny anarana tsaroany antsoina azy fonikely. Ary izay ihany koa nadika sy nataon'ireo vahiny taiza azy ho Lalana. Ay moa izany dia efa Lala sy nono. Sary piaro angaza aty malalako. Ka iza nefa nampafantatra anazy e. Sangisaniko aky izany aho. Fa tena tsy haiko tokoa aloha fa toa ila tsy ho afaka atao tsy haiko mihitsy tato ato lala e. Ny tantara toy izy nafaza dia lasa embonembona ampitoerany eo e. Niantsoantso ny anarandrainareo izy dia natao ahoana? Oay, azafady. Dia nasoronako natao ahoana moa e. Dia avy eo nazavaina taminy fa dokotera vaovao andray tanàna fitsaboana azy io. Na ny taniana raha tiany izany dia lohany fotsiny na atokatony na ny fankatoavany. Teo ihany koa vao nasaina niditra ary nysalorana fanamiana mpitsabo-panampy. Ka nanao ahoana ny fahitany andrindray? Tsy nika toa fanao isaky mahita aloha izy e. Tsy nirongatra mono atony tamin'ny farany ihany koa. Izany lesika ataondreo foana ho mpamono olona isaky ny izay mba hitany e. Malay nefa tsy naninona izy. Efa na dia hitako sy tsikarotro endratr'endratra sy misipirana fijerena aza indraindray. Teo koa ny tena nahitako ny fahaizan'ny dokotera Lalana nampifandray foana mianaka. Izay nefara tamin'ny fanontanian'ny iverenako andray. Ka dia ho lasa mpitsabo-panampy izany ny malalako hatretiko. Infirmière Noro, mpanampy an'ny dokotera Lala. Tsy ratsy indray izany. Ilay natsoina hanampy indray no ampiana. Ilao atsy ilaina sary piaro ohatran'izany. Avereny any izany raha tsy mahatsongoka eo raha. Ohatry ny olona maninona. Ohatry ny olona noana. Ndao amin'izay hoe tsy amin'ny buffet fa tena efa lery izao ka. Tsy maintsy hiverina hamonjy asa koa rehefa eo. Mitsangana moa e. Mandroso. Ivenareo roa ihany e. Salama ianao dokotera. Zao salama tsara zao fa nareo ny manahoana? Salama tsara avokoa na izay roa tonga eto nahita tany an-trano ka. Kosa efa nody. Tsara izany ka. Tsy mbola nandalo tao amin'ny efitrano misy azy mantsy fa vao tonga maly avy any Antsirabe noho ny iraka nandefasana tany amin'ny hopitaly tany nandritra ny efatrandroko. Ka inona hono ny vaovaonareo roa ankoatran'izay efa vaovao lehibe izany? Dia sy vaovao inona ohatran'izay moa dokotera fa dia tonga eto izay
tonga amin'ny anaranay roa ary amin'ny anaran'ny dada ihany koa. Araka ny afatrafatra nataony dia tonga mba ny fisaorana anao izay. Tsy voavidim-bola raha ny fitiavana lehibe naseho anao tamin'ny fanarenana ny sainy ka niverenany fahasalamany amin'ny lolony. Noho izany indrindra dokotera dia mamela anay ianao hanoritra fisaorana kely dia kely nefa tena vokatry ny fonay faly no fasitranany a. Indro iray sary azanay kely moa jerena ary lala fa mifonay manolotra. Tsy azoko mihitsy koa zatonareo roko. Vao teo nareo no nilaza fa tsy voavidim-bola ny fitiavana nasehoko ka sandainareo volandray. Aoka mihitsy aloha fa tsy ho afaka andray an'iny aka. Tsy ny fisaorana anareo akory no laviko fa ty endrika entinareo maneho an'izany ko. Aza tao an'izany kosa moa dokotera. Anananay tsiny amin'ny dadany ny fandavanao an'izany. Tsy hampandry ny conscience anay roa koa. Tsy ho iaho aminareo roa hoe asako no nataoko. Asa andraisako karaha misy ambolana eto amin'ny hopitaly ka tsy ho eken'ny saiko ny mbola ho sandaina ambonin'izay sahazany vita. Nizanizany teo amin'ny toeran'ny rainareo dia tsy maintsy izay foana no nataoko tamin'ny asa manandrefy ato hoe. Tena aoka tsy ho tsiniky ry izy roa fa raha misy endrika hafa azonareo anehoana an'izany toy ny hoe fiaraha-mikorana ohatra dia tsy anam-pandavana mihitsy ah. Ka atao ahoana re izany? Eny misaotra anao amin'izay toloko hevitra kely izay. Mety mihitsy izany saingy tsy ho azo tanterahana kobanandroko. Izany ve? Zahay anefa amin'ity herinandro ity mikasa nitondra ny dadany Tomasina. Dokotera Ranaivojaonona mantsy nilaza taminay fa azo tokoa ny foan'ny rivotra amin'ny masina. Izay indray izao no olana kely dokoterako. Tsy olana izany rivo ah. Tsy mainka ny amin'izay korana izay fa azo hembotra ao amin'ny faran'ny herinandro manaraka. Sady tsara teo hoe fa nandamina programa andeha eny an-janomasina amin'ny sabotsy ho avy izao. Hitsidika anay ve? Ka eraka anao andray ara izany fa tsy ho an'ny Tomasina ka. Fa inona koa ty lazaindry e? Tsy ho an'ny Tomasina ahoana indray. Hatry ny afahako omaly indritsy ny resaka fa tsy ny amin'ny diantsika. Tonga hatramin'ny hoe hitondra ny dadamanina sy neny ravola hiaraka amintsika ka tampotampoka eo dia manova programa amin'ny tsy ahoana eo. Tsy ahoana ahoana kosa olesy a. Za ve nanao hoe tsy ahoako izay manjoany eny. Sanatria kosa kia. Ho an'ny Tomasina ny rainao salama. Ho an'ny Tomasina ny rainao salama. Eny an-janomasina kosa ny reniko marary. Ka dia ho tsiniko ve ny anararoatra ny andehanan'ny dokotera eny e. Sao dia mba tsy mifandanja kosa e. Aiza koa moa dia hoe tsy mifandanja. Izany akory tsy manamaivana velively ny manjoany renindry e. Fa izay hitandry fa mety atao. Za tsy afaka manova programa intsony araka ireny resaka amin'ny fanaovana tamin'ny dady ireny. Aza atao mampifandiso anareo roa moa ny amin'izany amin'ny fiverenako ny an-janomasina manaraka ianao ronoro miaraka amiko a. Mandehana aloha miaraka aminazy mianaka fa aza manova programa ka. Ny any lavitra tsy hita iverimberenana fa izay etsy amin'ny 20 kilometatra ve? Tsiry lala. Anio ihany a dia hanazava amin'ny rain-drivony mahazava-dehibe fitsaboako an'iny. Ataoko fa tsy ho sarotiny amin'izany izy e. Aleo za mihitsy ny resaka aminy e. Hitady ho lafa hiaraka aminay mianaka raha tsy handeha ihany ry dada manana mivady. Tsy ho vitako mantsy ny sady hitondra fiara no hiresaka na hanohatohana ny dada. Ka azoko ahembotra ho amin'ny manaraka ihany koa ny hitsidihantsika ny reninoro a. Mandehana aloha mba maka-rivotra masina kely any ihany koa. Mba hararoto ny okazion toy izao ronoro a. Manaraka oviana indray kosa ry lala. Ataoko toy hoe amin'ny faran'ny herinandro manaraka efa raikitra hiarako ranaraka ilay resaka teo. Eto re izy dokotera rehefa niaraka aminao ny tiany sy mahamaika azy. Zahay raha teo no niangavy anao hitsapony reniny ka dia zahay indray no nakana anao amin'ny programa hitsapoana ho azy. Eny ary ry izy roa. Niangaviako fotsiny dia ka sanatria tsy vidivisan-kevitra toy izany no ampikorotana ny fiarahanareo. Mba eto amin'ilay hoe raha tsy miady tsy mifankaty e. Saingy adiady tsy natao ampisaraka izany. Marina ny ianao ry lala. Aza manany amin'izany ianao fa asakasaka izay fatra-piay aho. Oe, fa misy olona mitady anao izany ka aleo aloha izay andao anao. Fa mpiantso eo ihany amin'ny sabotsy e.
naka izany ray moa le dokoterako teo iny ry faiza tokoa moa ny anarany ity e. Lalao ny anarako re a. Tsy mety mihitsy aloha raha zao ny lazana ny anarako amin'iny e. So fantatra eo izy ka pirongatra ny atezerany amiko eo indray. Tsara kosa zany a. Tsara hoana ry Madame Ravelo a. Ny anarako ve? Ny anareo roa ka. Manaraka tsara ny gramera. Lala raha masculin dia lala ho kosa raha féminin. Fa na zany aza mampitandrina tena fa vadiko dokotera lalaka sao dia mihevitra ny any hodikodina azy a. Dia efa miteny aza efa 20 taona mahery ny vadinay. Mazava? Andriamanitro. Toinao zao efa tena mbola hoenjana miandry an'ity fitsaboana ny ity ka. Zato izy mihevitra azy ho vadiny dokotera. Dia ataony lalinina koa moa no lefa miketriketrina to azy. Mba ntoa asa tokoa ny izay nanjoa aty fa tena tsapako zarity azy mihitsy ahy e. Fa toloza tena mandrafitra planina kandrina eo e. Dia efa mampitandrina ato eo fa sao dia etsehan'ny adalako a. Vadiko dokotera lala. Raha mila vady tena le sefo misefosefo lava iny alaina. Eny rery Madame Ravelo vady Monsieur Lalo. Fa oviana moa zany ary taiza tokoa nanaovana mariage nareo e. Fa tena ve zany mody faniny. Fa le teto amin'ity birao an'ny firaisany tiry ty a. Le sefo iny ny mera. Dia tena sy le dokotera vavy ny vavolombelonay. Tena le fionanay telo voalohany iny tambirina tao an-tsaina. Mbola mikorotana ao anaty lohany ao raha izany ka mampalahelo aty reniko ity marina. Feno ny foko ary ila tsy ho vitako tsona nafina amin'ny ranomasiko efa ambivitra. So ihany fa iny avy iny lala. Aleoloha hiala eto fa tsy tantoko izao e. Ary endry ihany kay tenako. Mandeha any aloha fa tsy misy hifankatiavanay roa kely. Aleo iny ry lala andeha any a. Fa nisy inona sa inona ny besaka ny fanaovana izy mianaka teto no to ny ataka fotsiny izao ny fahitako an'oro teo. Tsikaritro nanganoano nefa ny masony. Aleo aloha tireny no ampiresahako alalako izay ao an-tsainy. Fa nataonao inona teo izy ry Neny Ravelo a? Neny Ravelo ahoana kory chéri a? Ela zany dadalala. Metika. Aleo aloha arahana amin'ny heviny fa so hampanano sarotra ny hitsaboana azy raha hiverina tsy teny tsy volana eo izy ty koa. Eny ary moa e. Fa nataonao inona teo izy iny? Reny akiry malala le ataovy fa zaho hoe iny de trop a. Mitetitetika ny anao ménage à 3 kiala. Tsisy io. Fa ony tokoa. Ka raha ty daholo moa zany tsika roa dia iza indray no any an-trano? Sa ao ihany ny trikambana? Aleo tokoa olovaindry zareo ny trano any fa ty eto ty ane ka tsy misy hofa-trano aloha zany mihitsy e. Ny olana fotsiny izao dia kiala zabelona tsy andalovandeha lahy miaraka amiko. Averiko any am-ponjany iny raha miadaladala ka manadaladala ny vadiko aty. Ka raha tsy adala to azy ny vadiko ka ho azy ny adalaina. Tsy mahalala ny Ravelo. Inona ny tsy vita amin'ny vola. Za tsy manana fotsiny aloha amin'izao. Na mipoketrako aza ny ery chéri tsy hitako izay nasiako azy e. Nga tsy efa olona very tadidy mihitsy koa aty. Eo fa averintsika tsikelikely eo ny tadidinao e. Fa mila mihinana fanafody tsy tapaka aloha ianao a. So hoe sendra tsy eto dia tsy hihinana. Apetrako amin'le dokotera vavy namanao iny ny fanafody. Ay le kiala vavy iny tsy manana afa-tsy-akanjo raha iny. Eny e, namako iny fa tsy vadiny lahy. Za ihany ny vadiny lahy. Eny re a,
fa mba nakaiza tokoa reny sary tamin'ny mariazitsika ireny tsy mba misy hitako tsony e. Ka le teto amin'ity brody nga moa nisy nakasary fa le voalohany teny mahitsy ny mbola any an-trano any fa mba asay fijerendrikambana zany. Tena misy taty tsy very mihitsy ao aminy. Mila fitandremana tsara nefa ny firesahana aminy fa teny kely ray monja mety hatafitoana azy ka de vofafana ho totitra anaty fotoana tampoka indray zany ary amin'izay fotoana izay de ho sarotra tokoa ny hamono tadity. Eny ary aleo tokoa ary fa asaiko jerendry zareo fa za aloha andeha hamonjy ny asany Antananarivo e. Sady ty efa miverina avy manantona antsika ty le mpanampy ako. Aika lany ty andeha hiasa ny Antananarivo ianareo ka mbola mampitandrina tena zany fa mpanampy ihany tena sao de lasa pindrana mivoloko tompony andray de efa mampitandrina ho azy zay a. So etsehany adalako vo andadilady ifona ty tsisy io. Zay ary aloha aky fa aleo zay andeha apetrako ny fanafody de hoano amin'ny fotoanany avokoa zany a. Ndana tokoa sao tara amin'ny asa eo e ary nga de tsisy bisou. Eo ary moa e. Maninona zao rambasa. Tsy andriandry zareo angambaka. Mbola be koa ny asa miandry any ampiasana fa de mampamanga indrindra amin'izy mivady. Reo no hoe no azo nentina sy atolotra voandalana. Inona koa ary ty lasa maika lavisak'izay meo ty e. Iny e, mety ho taraikiraiky any zareo aloha e. Lasa namangy an'le anabavin'ny dadamanana eny mahazo vomivoaka ny hopitaly tamin'ny herinandro mantsy ry zareo. Eo fa ampitaiko reny afatra. Tsy manina koa tena maika noho ny asa ianao fa zao e. Mba laminy asany de ndao mba hiaraka ka hofatrano any ambanivohitra indray raha afaka pitsolaka misy e. Efa nitambatra efa bolana indray nefa isa 3 volana no fanarana tamin'ny dadasaka. Tsy possible. Be asa be mihitsy ho azy ao zao sady tsy de tiako ny anararoatra foana ny amorapony dato. Aleo amin'ny herinandro. Sady amin'ny herinandro ane andro tsy fiasana ny alakamisy ascension e. Inona koa fa niaraka amiko mihitsy ny tozary mampalaindaina an'lahy io e. De no zale tsy nandeha tany Tomasina ve? Tsy misy an'izany rehefa aza de mahasosotra eo e. Zay fa amin'ny lady le fiaraha-mikorana any an-trano mba mafiso ny fanasana ny dokotera. Ary maninona tokoa moa raha mainka ny fatrany rira mba izy indray ny angaviana ho namandrio any ambanivohitra e. Izy aneto manana andro mahalalaka tsy andraisana marary ihany raha reny fanazavany reny e. Hey, aleo ary fa izy ny angaviako rehefa tsy afaka ny tiako e. Zay fa aleo andeha bisondry. Ndao ariko mampamanga rira ny amin'ny dadany e. Ary avy dia atsoko tokoa moako. Satroko mihitsy koa ary izy ho afakako. Allô, docteur Lalana? Za indray ndry a? Fa misy inona ny miantso maraindraina? Tsy misy inona rehefa namafy indray le fanasananao iny a. Le ara-ikoranany amin'ny rivo le arak'le toronkevitra ao e. Efa nalamiko araky ny programako ka. Misaotra napita ny fanasana. Akoatr'izay, inona ny malaza any e? Salama tsara ianao? Salama tsara fa mba saika hantahanta aminao indray raha mahazo. Fa misy inona ndraika? Zany fa tsy afaka indray ho rivo raha ny angaviako iaraka amiko aka hofatrany any ambanivohitra raha afaka pitso. Zany ve? Tena zoma zao zany tsy manana programa andraisan'olona raha mety aminaoko. Aiza moa zany ambanivohitra reo zany? De mifankaiza inona moa ny alakamisy sy ny zoma fa raikitra zany e. Lavitra kaiky any aloha misy anay e. Ino any aninona e? Any avarabaratra mahitsy ihany e. Any amin'le hoe Antanety be Mazaza. Hitanao ve? Eo fa hanampy anao amin'ny carburant e. Za nga moa ny teny an'izany fa nanontany toerana fotsiny ka. Tsy mbola tany amin'izany fa ianao zany ny gidako. Nefa hoa raha lalana ihany. Nahoana raha miainga maraindraina de mba mivily mitsidika andreninao indray aloha vao manono dimaka any amin'izany. Mahay ahita vadindray a.
Fazifaziko izany fa izany indray ve ny antainina fahafahana manganeny e. Tomasina aza na foko ve de raikitra zany mifampiantso ihany zany ny alakamisy andaminana ny orakako anao eny aminareo. Misaotra indrindra lala. De omany ny fiara fa hitondra todo misimisy tsika rehefa miverina avany a. Zay mantsy ny fahazaran'izy mivady manofa trano any isaky ny tonga any zay. Ary aza manafa efa vita tsara zao ny lalany. Le antsoina hoe lalany tody. De mba be filaza ery koa tiandre. Zay fa de mazotoa e. Mampamangy amin'ireo ray aman-dreninao ao. Ok, encore une fois merci et bisous. Ohatray koa ty fasahiko. De tena efa masasa mihitsy aneza zany e. Mila mitandrina fondririno fa manomboka amin'ny balansa. Izy kosa ane de tena tsapa mihitsy fa sady sympa serviable. Rivo indraindray zary tsy tohina. Mora sosotra noho ny asarotam-piaro. Ohatrany hoe tsy miraika amiko sy izay momba zany tsony izy. Aiza veko, na de zay mba nanontany dia naina manganena raha tsy mba nataony akory. Zay momba ny zareo tany Tomasina ihany koa de tonony hoe tsy tokony ho fantatra satria efa nifidiny tsy ho tany a. Tena mba lalina mihitsy ka. Aleo fa de fampizarana daholo momba ny zary rehetra izany rehefa mionandry zareo amin'ny lahady e. Sady zay sy lala raha teo zany mbola iona amin'ny indray mandeha alohan'io alahady io ko. Tena mila tsy ahandry ny andro sy mandry ery kalanoro a. Ary aleo aloha andeha tsena fa saotsy mijanona misakafo atoandro ny endravola ka tsisy nininina masaka eto. Ana de mba manararoatra kely jeran'le boîte lazaindrifa ilainy amin'ny asany. Tsy maintsy miesaka dry mba malifaly azy fa ivadika eo ty globe ty raha zao no mitoy a. Ary nataoko aiza teo moa ny lakleko e. Ry ambony buferika e. Tsy atory zareo dokotera. Zany ve? Io fa midy avy aty avelany ty vavady ty. Tena tahak'izay ihany miverina ny antsoandry zareo hoe tsy alakamisy indray fa zoma. Iza moa nanapo hoe tsy ho eto izy mivady. De ahoana zany ny atao e? Ka anao inona moa fa miandry ramiko. Sa ve zao no iantso azy de lazaina hoe miandry eto am-bavahady. Raha tena mbola ho ela moa zareo de aleo hiverenana andro hafa mihitsy ka. Raha tsy ho ela kosa de andeha hiverina tsy anaty fiara iandry azy. Na mba hoe iodikodina kely jerijery sy hamantatra ny ty tanàna mahafinaritra ty. Ary tsy tazana intsony le tanàna ambony tako nalahala tarihy a. Ay ve iny e. Ona sy tena na toeram-pitokana monandry mopery. Ambohitray vao mazatra ny olona fa ambo manjaka rano antsony zareo azy. Ay. Ary maninona tokoa moa raha mba miverina kely mitsidika eny e. Mahafinaritra neny e. Nefa andrasa aloha fa misy olo ty e. Azontsika antaniny. Azafady re tompoko. Ahoana izay? Somba fantatra hoe lasisa ry zareo mipetraka? Salaminareo tompoko. Manahoana tompoko? Zoma andro any andro fanateran'izy mivady atody eny am-pamokady eny mahitsy. Andro melohan'ny tsena ny asabotsy. Mino anefa fa tsy ho elo zareo fa tsy toy ny rehefa andro talata manao livraison any Antananarivo. Fianakaviany moa zany nareo raha tsy madiso. Eny e. Azo atao hoe fianakaviany ihany zay raha ny fifampitondranay hatramin'izay. Tompon'ity trano faina izy mivady ity zay raha ny tena marina e. Tsy mandalo matetika ty nefa raha tsy isa 3 volana araka ny fanarahanay. Fa de misaotra indrindra anao re a. Angamba iandriandry azy eto any zany zay. Ka nareo aza moa zany tompo-trano na de tsy hoe tompo-tanàna aza fa ratsy zany de nampirisiako ihany andeha hijerijery ny tanàna. Mahafinaritra ny ety aminay na de lazay ny olona fa mahay mitaina koa ary. Fiompianako manatody lava mantsy ny tena mba fotom-piariana ety e. Teto mihitsy ane no nitaiza ny fahazazako e. Tiana mako ty zao samba mba tonga eto. Izy angamba mila hoentintsika mitsiditsidika tanàna. Tsy maninona fa aleo amin'ny fotoana hafa e. So mantsy hifandiso amin'izy ireo avy eo ka maika ho taraiky amin'izay mbola ao aliko. Marina tokoa zany ry anakisany. Ary za zao de mihevitra fa zanako lahato ny tena hoe avy ety. Olona mahafinaritra tokoa mantsy raha ry mesy zaka mivady reniko. Tsy misy ahianareo raha zay hoe fikojakojana ny trano sy ny tanàna e. Fa hono ary izy roa moa zany sa izy da? Izy da ry nga. Ramily.
I mily fa de raha mily na dada mily mahazatra ny olona tety nivadiko ny tena veto fa za avy any Manararondo any saingy teto nahavanonana fiarinana de nisy fotoana naharitra tsy nahateto ny tenako aza fa io vadiko indrindra reny mba saika hiatako aminareo fa ahoana ry Ngiaramily a? Maharaha rehefa ho atelona izy ay sanatria de iomby ihany ny aretiny zay tsy fantatra hoe inona ny mahazo azy aloha hatreto zay ny mba hangatahako ny amiraponareo ny arahanay aminareo ato rehefa hialy eto ihany nareo mba halalana ihany tsinonako ny zanako vavy zao mba mahita hoe aiza le hôpitaly malaza ny sinoa ety. Mahadisy indray Ngiaramily tamin'iny izy aza mety halalan'izany kokoa no zako dokotera io manoloana anao io dokotera hoe ieno ary tsy misy antony tokony hitondrana azy raha toa ka mety ho vitany ihany ny fizahana sy fitsaboana azy sa hoe ahoana dokotera? Marina tokoa zany tsy olana ny izako azy saingy efa nivonona hiandry ny fialana eto ihany ianao ry Ngiaramily a. Tsy aleo aloha zany miandry sy resaka an'izy mivady de avy eo mankany aminao atoko fa tsy lavitra eto tsy lavitra fa ato ambadika tsy ambany avaratra tsy hainka kosako de misaotra andrinanareo menadafa de tena hiraka Andriamanitra hamonjy anay mihitsy tokoa nareoko raha tsy adiso any amelanareo rereto tsy aleo ary aloha angatadalana nomona kely azy sy ny ao an-trano fa iny manakaza ny an-trano ka de tsy maintsy mba halamina zay tokony halaminy sady efa iny tazana lavidavitra ery ambany atsimo-ery iny ny fiaran'izy mivady da tokoa ara ry Ngiaramily amin'izay koa zay tsy tara fa mbola jery marary avetiko eny arika ilozako ary nareo tompoko fa de iveriny eo tsy ho ela ihany ahy mahafinaritra ny fahatsora-po sy fahatsoram-piainan'ny olona ty ambany vohatra tsy mba aty no iainanao zany fifampihavahafany zany any andafy anefa de fady zay resaka amin'ny olona mandalo na angataka servisy aminy raha tsy de tena efa tohatry ny tsy azo anoharana maika moa fa ny hoe ampandroso olona tsy fantatra ao ambany tafitrano zany tena mbola hafa ihanytsika malagasy ty tokoa fa tamin'ny akatra ty le fiara teo ka tsy aleo ve lala isaka kely ny fiaranao fa sao hiditra tsy amin'ny autogarazy etsy io ny vavadiny zareo aleo ary aloha arosoko ery arolo ery ny fiara nde kosa tsara raha miandry azy reto ihany mba tsy hanehitra azy raha de ato anaty fiara no iandrasana azy ireo zao ve ny lazainao fa malotoloto ry Ngiaramily mba manao zay tsy hidirako ato fotsiny angamba ianao fa raha zao hitako zao ane ka mahadio lavitra noho ny trano fonenan'ny olona maro andreny vohatra ao aiza kosa moa de hoe manao zay tsy hidiranao fa mba menatra ihany ny tena tambany vohatra toanay raha ampandrosanareo zanakarivo amin'ny nahafahatra toy izao ko indrindra moa fa hoe dokotera manam-pahaizana toanao zao de mbola mamerina amin'ny fisaorana anao ihany tokoa aloha noho ny fizahana sy ireo fanafody menao Andramatoa reo tena olona tsopo raha ianaoko karery Ngiaramily fa adidy amin'ny mampiarabely lefa nianianana zany ka tsy azo iamboana ary zay indrindra no antony tsy andraisako ny volany menao teo fa tsy hoe avina na fiheverana n'izany olo kely araky ny fanahinao akory sanatry fa mino kosa fa tsy ho lavinao reto atody vao reto tsy namorona fa de hita amin'ny masonao teo no nanangonako azy kio indry Ngiaramily fa na zany aza maro loatra reto izy kio ny hafarana akoatran'ireo efa nomeny Ngiara zaka mivady tatsy de anoka atody eny amoron-dalana eny ihany mihitsy kio aiza koa moa anaka ny faninanana amin'ny zareo reo zany ve nisy anakohako zara fa mahatratra 500 ve ho afaka hilahatra amin'ny azy ireo amin'ny arivony ny ahy tao mpamokady ndray mandroaka eto isan-kerinandro ny azy misy aterinatra ny Antananarivo akoatry ny neny mahitsy eny de natanàna natody mihitsy ny ety dokotera
misy manana koa manaliny ary mamoaka atody anarivo ny isan'andro. De taky ny ahoana ny abehan'ny toeram-piompiana amin'izany analiny izany ry Ngiaramily a? Ary taky ny ahoana koa ny fahasairanana manateo azy isan'andro ankoatran'ny raha famahanana sakafo azy ireo? Zany ve tsy hampiasa olona ampolony maro? Zany tokoa fa raha tahaky ty anaty lohatra eto de vitako samirery ihany. Ny manangona ny atodiny mba ataony ramatoa. Izy raha to efa raiky tamin'ny fikarakarana tokantrano sy olianana kely tazana oetsireo zao. Le zanako lamatoa efa miasa any Antananarivo no mba manampinampy kely ahy eto rehefa mba faran'ny herinandro iny. Raha pitsy izy zao no eo. Izay tsy ho tafahoana aminareo kory. Mbola hifankahita ihany rery Ngiaramily a? Raha ny hevitra tonga ataontsika ankehitriny. Hoe ahoana dokotera? Ola mila fanaraha-maso akaiky ny fahasalaman'ny ramatoa sa antony hafa mihitsy? Tsy zany ry Ngiaramily fa mahita ny fahombiazanareo ety a de velom-panindrinany mba hiditra amin'ity sehatra fiareny ity ihany koa nefa amin'ny fomba ahoana? Tsy toeram-piompiana, tsy tongotra koray akory nefa de manana an'izany fanindriny izany. Zany ve dokotera? Io ndray anaka de ny vola hoety manana ihany no erany. Misy tanina fahitolona azo hofaina ihany ety. Misy mantsy ireo tsy de nahita fahombiazana ka niala tamin'ny fiompianako manatody lava mba ho amin'ny zavatra fampidiram-bola. Ny amin'ny akoho ndray na manafatra amin'ny toeram-panomanana taranaka akoho manatody na maka amin'izay taranaka akoho efa misy ety. Saingy sarotsarotra ihany ny ahitana an'izany. Tsy mba de akana taranaka mantsy ny antony ompiana ety. Atody ihany fa rehefa antitra ny akoho de mivadika henako. Ary ahoana no mba mety ho hevitra ry Ngiaramily amin'ity hevitra arosoko ity a? Ary soa tokoa anaka aloha mba hodinitsika. Ka zao tsy maintsy hanome fahasairanana anao le izy nefa enoko maromarona fa tsy maintsy hanome tombony mihoatra n'izay efa azonao ankehitriny ihany koa. Raha toa ka fanaraka tsara tsika mianaka. Inona moa no tianao ambara amin'izany dokotera? Ary soa hoe hodiniana raha soa. Tsara tokoa ve de isy volano arandrany eto ianao ka? Zao re nahoana moa raha tianao ty ihany ary no hitariny? Za vonona hiantoka ny volamboniny hoenti-manana amin'izany. Eny amin'izay mety ho fandaniana rehetra mandra-pivadiky ny asa ho atody moa zany. Ankoatr'izay raha tsika mamaritra izay tokony ho karamanao sy izay olona tsy maintsy alainao rehefa hitatra ny raha. Asa raha mety aminao zay. Asa raha ahoana koa ny fomba mba hijerena toerana hanitarana azy eto aminao? Sanatria ve hanimbina amin'ny taninanana? Faly sahirana manoloana zany tolo-kevitra ao zany dokotera. Zany ve? Nefa rehefa tena diniko iveriko fa ho azo tanterahana ihany raha toa ka isy ihany ny olona afaka hifanampiampika amin'ny olona ety an-tanàna izay efa karazany matianina amin'ity raharaha ty. Ka miankina aminao indrindra ny ahitana an'izany na ireo olona ilainao hanampy anao fa zaho angano ndeha atao. Eny anaka, miheno anao a. De mihonao tsara aloha izay mahamety na tsy mahamety an'izany fanondreko izany fa za kosa amena vinany hoety manana miaroa ka hiveriny eto aminao afaka herinandro. Ampidina ny resaka sy ny paikady hoentina miroso raha toa ka mety ihany ny ombonana asa manomboka eto. Kendraiko mba ho sabotsy ny hiverenako eto de ho afaka akana hevitra ihany koa le zanakao ohatra ka ankoatran'ny zahako ny fivoaran'ny fahasalaman'ny vadinao. Sa tsy mety zany? Mety koa zany dokotera. Fa efa miteny andramatoa vadiko ihany ianao fa sao adiny tokoa fa efa niketrika mangazo vetivety izy ao. Ndeha hiroso any an-trano tsika hiaraka izarana izany mialohan'ny andehananareo menadako. Andao ary. Ataoko tany ety any tsika roa ny andran'ny dokotera Afimandry de avetra ny temanaingy nareo sao tratrariva loatra. Tsy napoziko mahay milalao toy mihitsy izy iny a. Mety tsy nanapohoresiny mihitsy azy laha teo e. Koa aiza moa akino anapozako an'izany a?
hoe fo nisy tany ivelany ny tena mba ny lalao tenisy matetika fa andry kosa aloha dia hita mihitsy fa tsy hoe nanapo fotsiny fa tena naniry ny fandreseny mihitsy hitako foana ngendry ireny mioraka amin'ny fahazony point ireny dia tsy haiko tsony mihitsy ny fandraisandry azy iny ka marina moa izay indray lasy le sarotam-piaro a mahasosotra mihitsiny zany sary-piaro amindry sa ndry ny sary-piaro aminy manina tsara zany hoa saina no ambadika ireny hoe nasainy nivoaka dia asa inona nataon'izy ireo tao ankoatr'le hoe ay dia efa resaka ny tima mihitsy noro reninao anie iny ary tsika izao no niangavy any dokotera irotsaka tsehatra amin'ny fitsaboana azy ka sary-piara ahoana moa ahy le fanarahany ambokin'ny adalaniny mihitsy anie no afahafaniko afahafa hoany efa fantatra fa tsy milamina ny sain'ny reninao ary ny andamina n'izany no masony dokotera ataoko fa azonao tsara ny fanazavany rehetra teo sy ny amin'ireo dinga-pivoaran'ny fahasalamany sa hosakanana na horarana tsy isana amin'ny fitsaboana azy indray izy so lasa vadiny eo tokoa raha izay sitrana ny reninao si ny anao kosa izany dia efa fandikana vilana fotsiny asana ny fandikako ny fandehan-javatra tokoa ny vilana na ny fijerindreny fifandraisan'izy ireo aleo any koa izany resaka izany loka rehefa elana mivadika ho ianao ao antony aoka nefa tsy ho izany no ampiady sy ampisaraka antsika ho dokotera izay izany tokoa lesy elako tsindra sedra natoana lamy teniko na fietsiko tsy nisy ambadika ninina taopoka izany ary raha momba neny mba satroka elahy araka aminay ho amin'ny mahitsy amin'ny sabotsy ho avy izao iverina iresaka amin'ilay olona any ambanivohitra momba n'le resaka fiompianako raha miasa mantsy dokotera ny tolakandrony io maraina kosa dia iangaviako azy ny amangina neny nefa raha sanatry tsy ho afaka azy izy maraina dia sika roa no any avy eo manatratra azy any ambanivohitra izay moa malala hiteo ihany akiny amin'izany indry ihany fa mba hafaliana ho any dada ny fahitana eto anilany amin'ny andro tsy esana ny andavanandro izy dia efa avela rery amin'ireo mpanampy mivady ireo fotsiny izy raha teo koa taorianany ny tany Tomasiny iny dia miteny foana ny mba hitondrana azy mandendeko eny an-janomasina ve nitondrahako azy vo avy ny tsaboana reto-tsaina io tena tsy mety fa mankany imba ny sainy izany ka izay anela ny lazako teo hoe resaka tsy tiako reny izay mifanaovantsika terminadata ao amin'ny salon teo ka raha izany ara dia aleo aroso alakamisy ny amangitsika neny tsy elahy ihany moa saika anemitra ny diantsika ao any ambanivohitra ny alakamisy ny Ascension raha izay indray anga dia azo ifandaminana amin'ireo mpanampy ato an-trano ary maninona nefa raha iangaviana ihany dokotera mba hiaraka amintsika ho any amin'io alakamisy io fa na raha loatra ihany koa ny andro tsy esana tao ioko ny adidy famangina ho vita ny asa fitsaboana ho totosa sa honao izy nde aleo ary fa ho resahako izy rehefa avy eo rehefa eny an-dalana anatitra anay fa dia efa miteny kosa fa nasanatry tsy ho afaka azy izy dia tsy maintsy mandeha tsika roa eno ary misy zavatra tokony ho entina ho azy moa rehefa mamangy toy izany indri zao mahalala n'izay zavatra mba mahafaly azy zavatra inona koa lesy ny mety aliana ny olona verisaina toany neny tonga fotsiny amin'izao antsika ary izay ne zava-dehibe na izany aza misaotra ihany amin'ilay finiavanay tsinjorafozany sa ahoana tokoa re fa misy inona kea tsy izany ao fa tsaroako tampoka ny fitiavaneny an'ireny vorokely anaty kazo ireny ka maninona tokoa moa raha ireny tadiavina ho azy mba hamerenana ny hafaliany sy ny tadidiny izay no ka tadiavina lahatra amin'ny lakamisy ary ery ampefiloha no hitako misy mivarotra azy ireny indraindray ampefiloha io sa anosy eo amin'ilay rond-point avy aratry ny hôtel Carlton io lesy aleo ary fa ho jereko iny leo angamba laharo-by mihitsy aho vao mitady an'izany fa sao dia ho raharaha manokana ihany koa ny famahana anazy ireo eto andro roa na telo meloko dia ahoana tokoa moa lesy ny hamahana ny eninareo an'izany vorokely izany raha ny anina hoaniny aza ny hôpitaly no miantoka azoko so mba tsy mety ihany dia hevitrintsika ity mino anefa fa reny mihitsy ny afakandro azy dia mahavatratra amin'ny resaka amin'ireny mihitsy anie izy tamin'izany dia tsy ho takatry ny sainy ve ny anibina kely amin'ny sakafo ny aroso azy ireo fa iny mivoaka ny trano eny tokoa dokotera fa aleo antanina ny heviny amin'ny mamety na tsy mamety an'izany izay fa andao monjo ny fiarany avy hatrany
Ary nafeny tena iza indray moa ny dokotera kiala amin'ity a? Tsy misy manafina azy zany reheory ny Endravelo a. Izy mihitsy tsy afaka makaty dia zapanampiny nalefany. Malahelo vady malalana angao zato izy ka. Fanga moa iny vadiko tsony kiala iza indray moa? Fanga tsy tadidy sahady koa e. Lalao any anarako. Lalao ay tokoa moko. Lalao e lalao a, lalao e lalao a. Ary tena tsy misy veriny mihitsy kosa nefa nanotonikirana ny feony. Sarotra aloha ny laza fa very tadidy tanteraka izy ity e. Eno a. Ka ina vavao anareo eto e? Fa teny tia koa ve fo lasa dalo tanany ity e? Tenisany no avy any ivelany any ka nigadraina ato indray ny anontaniana vaovao. Fa nanina aloha saraka sahady indray nareo sy dokotera e? Sa nahita vady vaovao? Ataoko inona koa izay akoho lafa tako ohatry ty eto tena ty. Tsy mila ny hoana dia vitatreo aza any anay sy dokotera. Mbola tiako foana izy saingy efa noazavainy tamiko fa tsy izy ny lerandry tena vadiko e. Tsy fantatry tiako ve randry e? Randry? Randry Malala. Ie, samy Randry Malala avokoa ny anaran'izy mianaka. Izy mianaka? Izy mianaka iza moa? Tena niresaka dokotera fony izy natory izany voarainy izany. Fa aleo aloha ke andeha hakan'ireo fanomezana ho azy. Tsy mampaninona mantsy ilay lehibe an'ny hopitaly teo rehefa tsy ahina handratra azy na hoentiny mandratra ny hafa. Mandeha anaty koa lesy alaiva. Hito eo izay fihetsiny mandrona an'izany. Amariny tsara nefa ireo tariby voarary nanaovana ny fefin'ireo kazo ireo a. So misy mety handratra azy mantsy. Eny kia, vetivety a? Fa tsy zavy ny vangina ny tao tenisany indray ny lany andro mitafa sy ny dinika eo e. Sa ho avy eto indray koa ngia mera hanoratra amin'ny maly azy nareo. Dia mba za indray izany ny vavolombelonako. Tsy misy an'izany rery ny Endravelo a. Lasa nakakadao tsara be ho anao izy. Kadao surprise amin'ilay tena tianao zany a. Fanga 3 jona androany. Zahay ary le niteneniko foana ndry dokotera hoe mba asio kalandreo ao aminay a. Ny aniversierako indray ny adiniko. Ary tena tadidiny menatra amin'ny aniversairany a. Ty avy ty eto rivo. Mbola tsy aniversaire aloha androany ka. Mba te hanome kadao anao fotsiny izay. Reo, tian'ny Endravelo reo. Vorikely tsara tarehy reo. Mandaingy tenisany farikambana amin'ny mampitondra andreto aty e. Ataoko aiza reny Andriamanitra reto zanako kely reto e. Orniry a! Eto aty ny aloha vary anaty kapoaka ao. Orniry a! Efa mifafana ve ty kazy ty e. Efa teneniko foana fa diovina isa maraina ny ety e. Ary ty amin'ny kazo faharoa ty tsiko. Ndry ty izy lasa antitry ny alahelo an-tany marina. Ary nga ty tsy iorakoraka indray tony ny fanao. Nga adiniko reny hoe Randry io, chéri io. Tsy fantatra akory izay lazaina fa dia hita mihitsy hoe bloky. Ary nga zao aty misy valala ho anao ka. Samba nampitondra ihany ry kambana. Farikambaniza aloha ny tianao lazaina nampitondra an'ireo e. Izay roa reto ane ho any mividy an'ireo anao e. Zaho aza ndingana fa sao dia tsy han'ny atezerako eo a. Ny ahy ihany ny anajany tenisany a. Lazao indray izao fa tsy rikala Noro sy Riniry ny nanome anareo andreo. Noro sy Niry? Niry sy Noro? Dia inona ny dirandria amin'izany ry lalao? Inona ny dirako ao anary ny Endravelo a? Fa iza moa no manao andry hoe angalary koa ny endrik'izy ireo sy ny feony e? Sa tindry ihany koa ny ho zanako? Tsy maninona ny e. Fa zany hoe sory fotsiny reny akanjo fotsy reny fa mbola hoe ianao vao anahaka ny anjely. Anjely kely koa ny ankizy miravavy izay e. Ny anankiray azy efa lasa nanidina any an-danitra any. Maty any Andriamanitra. Aleo mihitsy indry ataoko solony a. Zany a. Avy aty zany zanako zany. Endrinena. Tena zanako tokoa. Rovina reno hody any an-trano e. Tsy maintsy hody any ihany ankizy rehefa avelan'ny dokotera.
misaotra indrindra nitondra androtsiako aty mba tsy arovako ny any dia mampamangy indrindra amin'ny oro any aty izay fa aleo aloha ateriko any an'efitrano ny reto zanako kely reto velominareo ndry dia lasa tokoa izy tena nilaina mihitsy akiny na teo an'ny dokotera nanatrika sy nandrian'izay resaka rehetra teo reny ka miheno mihitsy afa tsy ho sarotra ho azy tsony ny hanampy azy niverina tanteraka amin'ny fitadidiany feno za koa le sy mieritreritra an'izany fa raha tsy manana programa hafa ialahy dia aleo mba hakany aminy avy atrantsika dia hitantaran'izao dao moa lesy zany ny fandeha andrarah tany dokotera araka ireny lazaindrivo tamin'ny telefony ireny dia neverinay fa hafa misy raha tany ianao izay natonga anay avy dia nitady izay fomba sy toerana ionana aminao re ka araka ny fanambarako anao hatramin'ny alahady dia tena tsy afaka namindra ntsony an'ireo rendez-vous isan-kerinandro ny alakamisy na dia andro tsy fiasana azy androaniko so ihany aza vao tonga ny maraina avokoa ireo olona tsy maintsy nyraisika izay no nampahalalaka zao tolakandro zao ka namonjeko anareo aty amin'ny toeram-pisakafoanana aty mba tsy any amin'ny birao koa indraindray no miresaka ahoana ny fandraisana n'izany zava-miseho ny tantarain'izany ka inona moa no azo lazaina amin'izany akoatran'ny fahatsapana fa mandroso makany amin'ny fiverenan'ny tadidina izy ianao zany no tena mahalala n'ireo fomba amampanao ny mahazatra azy ny sakafo tiny ny fialam-boly mahaliana azy fitafiana faninaony sy ny sisy ka ny hevitra avy aminao toy ny resaka vorokely iny ny tena andrasanay mpitsabo hanafaingana ny fahasitranany marary ataoko fa tsapanareo amin'ny firesany fa mbola misy zavatra manjavozavo ao ambadiky ireny to teniteny foany ireny nefa misy koa izay efa mazava aminy misy izay tazominy ao an-tsainy misy izay alokan'ny vavany tampotampoka eo mila mahay manakatra n'izay tena tiany nambara matetika tsika ny tena fahadiana dia manohatra azy be fahatany ka akaloza azy izay le nilazaiko hoe mety ampikatona indray ny varavaram-pifandraisany aman'olona koa zavatra ray mba tsy karitro ihany koa le fiovany fomba firesany tamin'ny oro tao aorianany nahitany an'ireo vorokely tsy retso ny tena sy tenisany fa dia niova vetivety teo indry aky nareo sy ny sisa zany no midika fa ekeny ny hidirinareo eo anivon'ny varavarana io ny azo antoko hatreto dia tsy misy tsony ny fitrotrany raha ahitan'ny oro tsy manao an'iny akanjo fotsy mpitsabo-panampy iny izy zany izy efa nyraisy no isanjana ny lalaoko nataoko ihany anery izy ny rahalany tsy hitomany teo anatrehany fa dia tena nandona foky loatra le niantsony ao eo aminy tamberina tontseratra tataoniko ro ny fifamihinanay telo mianaka fahazaza tsy tanako fa dia tena rotsaka ihany le ranomaso fangaro alahelo sy afandria ka na za koa azako tohana tanteraka tamin'ny fandrenesana azy tamin'ny raha ny hevitra izao dia ny tokony hampitomboana ny fifaneraseranareo mianaka mba hampiverina ny tadidiny ka anekeny tsy ho ela fa tena zanaka naterany tokoa ndry zaho anao izay anao dokotera zany tokoa nefa tsy dia azo atao koa ny mirotoroto loatra raha toka tsy fanaraka amin'ny fivoarany sainy za aza eto mihevitra fa alohan'ny ionareo mianaka amin'ny sabotsy dia ilaiko no miresaka manokana aminy tsy mandray olona raha teo any zomaka mikasa andeha ireny fa inona dia anton'izany dokotera araka le nilazaiko hoe tsy azo irotorotona loatra io fisokafan'ny fony io mila maharaka an'izany ny saina mba tsy hitranganony fifandrohitana anaty izay mety hanimba zavatra mila voizina alakilaky kokoa araka izany misokafany sainy tsy zava-mora nefa izany fa tena ilana fahamalinana sy fahaizana amin'ny resaka mpanajana tanteraka ireo tahiry tadidiny raha hoarina amin'ny rano anaty vera hotapohana dia ny hoe tsy atosaka fa alefa tsy kelikely mba tsy hitobaka ety ivelany ka ho very fotsiny tsika nefa eto manangona tadidy fa tsy manary nefa ao aminy sarotsarotra azavaina angamba fa izay ny tena fipetrany azoazoko ihany izany ka ahoana izany no fandaharam-potoana antsika raha toa ka
efa ho any ihany ianao dokotera ny andro mialoha. Tsy miova ny sabotsika. Ny angaviako anareo fotsiny dia ny andehanako mialoha any ambany vohatra vao maraina. Any any miandry anareo satria asain'ny miaramily dimy mianaka hiara isakafo atoandro aminy tsika fa ho fisaorana tamin'ny fitsaboan'ny vadiny hoe nitolakandro aveny tsika no ivily amanga sy iona amin'nyreninareo izay eny amin'ny hopitaly. Koa izy ilay matory tolakandro ane no natonga antsika hoe marainy sa dia ho foazina izy na matory aza? Tsy maninona mihitsy ka. Tsy manana inonina ho tenenina manokana amin'ny tsony atsinina amin'izay rehefa miresaka mialoha taminy ny zoma. Amin'io azany efa ampiomaniko izy fa ho avy ihany ndreny. Zany hoe tsy voatery ho antsony aza zany. Fa nahoana mihitsy kosa ka izy azy efa ohatrany mahatsinjo sy mahatakatra any amintsikako. Rehefa tsy resaka aminy alahy dia miresaka amin'ny tsiko zanyko. Mbola tratranay mirahavavy tokoa anie izay bloky izay izay azany nafantaranay ny anaran-drainay mateo amin'ny faharoa taonanayko. Saingy le bloky vao mividiana tetsy Anosy tsy mahay manonona voateny ray akoriko nefa ne dia tena inony tokoa ary resahany. Ho fantany tsy ho ela ihany fa tsy le blokin'izy mivady io e. Saingy amin'izany fotoana izany efa mivotateraka ny tsiarony. Miverina manontolo ny tadidiny ka ho verinina amin'izay bloky moa izy rehefa hitany eo anoloany indray le zanany malalany. Izay zany ny programa fa aleo andony sara-tsakafontsika dia angatadalana andahoanareo roa e. Sabotsy zany miona. Eny ary dokotera. Aza matahotra ianao ry ngiaramily fa tsy maintsy alohako vola avokoa ireo anana nalanao teto amin'ity faritranorenana tranon'akovo voaty izay ho amo zany. Ho efaiko torako izany ihany koa izay sandany vokatra tokony hiakatreto isan'ny mpitopam-pikarana. Tsy dia azoko izay tianao lazaina amin'izany dokotera fa raha reo anan'ireo indray dia akevitry nefa lafo avokoa izay any an-tsenana sabotsy any. Ananefa tokony nalefa tamin'ny herinandro azy ny reny. Ka izay ny lôjika rehefa misy fiarin'olona voatery atsahatra mba ho zary fiarin'olon-kafa ry ngiaramily ary na ny fisasaranao nanomana sahady amin'ity fatra ity ho azo amin'ny renana avy hatrany aza nga asa vita indray ihany ka mendriky ny karamany hatrany anie ny mpiasy. Tsaronao moa dokotera ny nandavanao ny vola sandany tsabonao an-dramatovady tamin'ny herinandro. Raha tsy teo ianao ohatry ninona ny fahasairanako, ohatry inona ny mety ho laniko nefa dia ny boriborianao fotsiny taminy hoe tsy vola foana ny fiainana. Ko raha mba ho averiko aminao moa zany ka. Ary raha ny amin'ny asa fanomanana indray tsy nisy nidirako fa fetra ny nanao azy. Ny alarobia hariva be izy nefa tonga teto noho ny afako malaka misy andro tsy fiasana. Nitoizany omaly zany satria hoe efa nera-tany ampiasana hono izy. Izy nanampy an'irenina nalan'ireo anana teo ireo nanomana ny fototry ny tranonako araky ny kisary efa napetraka ao. Dia izy zany tsy maintsy isorako sy hotolorako ny sarany ko. Ka tsy vadiko fotsiny anefa reniny ihany koa ny olona ny tsabonao e. Aleo ifampiresahana amin'ny rahalany amin'izay dadamily fa dia tena efa nahalehibe anaka tokoa ianao. Nefa raha ny fijery anao tena mbola tanora anatin'ny heriny tokoa. Nahalehibe ho ianao dokotera. Raha matovadiko ny nahalehibe sy nahavanina azy iny. Fa raha zaza 5 taona izy ny hitako farany dia izy efa 5 taona indray vao niona tamiko. Saika tsy niny maharainy ary izy. Dia izy ny hevitra tohan'ireniny sy ny olona rehetra tety fa efa maty tantara lava be momba n'izany anaka. Izay ny tantara mahonena tokoa. Nefa tantara toa mahaliana ary toka tsy amin'ny fotamandra ny lasa efa natory ao anatinao. Elako siny fa izay famoazana ny lasa sy ny tsiaro izay no tena asako amin'ny mahampitsabo ahy. Nefa tsy maninona raha toka mamony lasa efa tokony ho adino fotsiny. Tsy misy tsinonao zany anaka. Tsy nanontany ianao fa zany no avy hatrany dia ny tantara momba anay. Efa hiara-iasa mahatra raha teo sika ka
tsy hitako zay antony tsy tantarako an'izany aminao. Sainga leo ngamba maka toerana eto tsika de miresaka milaminy. Ndao ary aleo ngamba nitondra dadamily fa de misaotranao indrindra mivadiko isanao nefa de mbola veriko indray fa tsy voatery amono lasa sy tantarany tsy ambaratelo-piainanao amiko akory ianao aleo eto tsika no resaka anaka. Mazao toerana ary ianao mbola veriko aminao kosa fa tsy misy antony tokony hanafenako anao amin'izany. Miainanao ary Ngiaramily ny anaka 5 taona lasa zay. Niasa tamin'ny olona tetỳ tamin'izany. Indray andro niara-niakatra tamin'ny ho any Antananarivo ka no tonga teny an-dakana de niangavy hitondra ivoaka le zanany kely nitaraina ho poritra. Niditra kirihatra kely zay mianaka no tampoka nisy mively mafy tamin'ny zavatra tsy fantatro ny atoko. Zay no reko sy tsaroko farany ary asa na andro ray na roa tao aorianan'izay vao nahatsiaro tena. Nifatotra tongotra aman-tanàna tany akebakeba tany tsy fantatra. Fotoana fohy tao aorianan'izay nahatsarovako tena indray de nofahanankanina ginanjo voalany zany de ary notsiromina tamin'ny ranon-javatra de tsy nahatsiaro ininona tsony indray. Da ty aoriana fantatro fa ranon-java-mahadomelona mahery vaika le natsindrana sy nahasafotra tanaty fotoana fohy. Fa ahoana ny nahalalànao an'izany ka? Satria toeram-pambolena rongony isan-karazany io ny azomana io. Tsy rery fa nisy le latsalatsaky ny folo zay nitazomina pitaka tany. Niterenam-boly ireo rongony ireo zay ary ny vazana nanjifa n'izany ihany koa. Akoatra ny sakafo be dia be izay nomenana isan'andro. Sakafo mifanahatsahana amin'ny hamafy ny asa fambolena ihany tokoa anefa izany. 10 taona taty aoriana de niova indray ny asako. Na ny asa vitsivitsy taminay raha marimarina kokoa. Nofanina ho dalo zay ary nravarava tamin'ny faritra manodidina. Tamin'izany nalalako fa tany amin'ny faritra Melakiny no niazonana sy nanandevozana any nandritra ny 7 taona. Mampalahelo zany tantaranao zany Ngiaramily Saingy zo fa tantara nanam-piafarana. Tamin'ny fotoana sy fomba tsy naposika ny namalian'Andriamanitra ny fitarainako isan'andro ny nahafahako tamin'ny fanandevozan'ireo olon ratsy mpampiasa. Tantaraiko aminao ny amin'izay fa ajanoko hatreo ngamba aloha fa misy olona tazako mijoro ampavady ireo. Tsy moa le tovavy niaraka taminao teto voalohany. Ry zareo andrasantsika tokoa reo ka. Ilozako tsy anazy aloha ary ianao saingy tsy maintsy hotohizana zany tantara mahonena sady mahaliana zany avy eo Ndao ary moa anaka fa anangona niretsy fitaovana fety retsy vetivety azafady ane. Ahoana zay dadamily Mba tario kely ao an-trano avy hatrany izy ireo Eny ary raha tsy mampaninona anao. Tsy maninona ka. Mahazo anao tiry lala dia isam-panana mihitsy ane ianao le niditra taty teo solo fa nanaraka anao tato aoriana izay ka afaka nanaitra anao iverin-dalana nefa dia vao omaly ane ianao ny taty Indraindray koa mba mety ho diso lalany ary aleo zany ho hiditra niresaka amin'ny ngialehibe sy akandreninao ivoaka ty ivelany fa mahasoa azy koa mba mivoaboaka ety atokotany ety. Ny fantodonanareo ihany mahatonga an'izany. Aiza ve ka tsy nisy tsony fotoana nahafahako nandre toyany sy ny fiafaran'ny tantaran'ny Ngiaramily. Tantara mampitaitaina. Mba nanana fandaharam-potoana hiara-hiakatra amin'ny fitrazanana izy amin'ny alatsinainy maraina dia nasaka hijery eny amin'ny hopitaly izako. Mba ela koa izy mianaka izany ka. Fa tsy izy mivady akory. Ela Nary ty manongo ty. Si motsy efa inen'ny vatana mihitsy nilaza tamintsika fa tsy mieritreritra n'izany intsony izy ary motsy izy ihany koa nefa nandray aho zanany toy izany koa ny tokony andraisan'ny any dokotera ho Finantony mbola tsy mampiangaly teo mora ka raha tsy izy mianakana n'Antony reto aloha dia nidaridaroako teto mihitsy ela ty
tsy mahay afa-tsy makasika olona. Ny zanako etsofinyko ny zanako. Neny tena fantatrao ve zanakao? Ary asa teterena mafy toy io so sempotra ry lalao a. Ry Noro hoe Noro ny fiantsoana azy. Efa nambarany dokotera taminao? Ie, zany tokoa. Omaly ka, efa nambarany amaly zany. Noro ny fiantsoana azy fa tsy lalao. Ary tsy nandainga izy namorona fa Noro lalao no anarana nomena mivady azy. Ny ry lalaina kosa le rahavaviny dia le rahavaviny izay nalaina tampoka loatra tampoka ka antony izao fahavoazako izao. Inona indray morona eny Raveliny mbola fahavoazanao io zao a? Efa sitrana ianao ary efa nandinika ny fomba mety hodinao sy andaozanao an'ity toeram-pitsaboana ity izay sy ny dokotera lehibe an'ny hopitaly. Efa hatramin'ny omaly ary zay ny somary nahaelaela kely anay teo ka ialana tsiny namela anareo rery teto. Raha ela indrindra dia afaka tapabolana dia efa hiverina eo anivon'ny ankohonany ny Ravelo. Manana finoana tsika rehetra ary arao vavaka hatrany fa ny jefantsika efa n'Andriamanitra. Fa nahoana kosa dia mbola andrasana tapabolana dokotera? Zany tokoa, rehefa misy marary ahitana fivoarana makany amin'ny fahasitranana toy izao dia tsy maintsy ho azo antoka tanteraka ny fahasalamany vao azo omena taratasy voahana avy aty izy. Zany? Tapabolana na ray volana eo zany. Ary misy fanaraha-maso akaiky azy ao anatin'ny fotoana maromaro zay. Tsy misy tokony atahoranao nefa zany ny Ravelo a. Matoa resahaka eto anatrehanao. Ary ao tsara fotsiny ireo toromarika rehetra nomeko anao omaly. Ny 10 taona zanaka nieretako teto ihany ka izay tapabolana na ray volana ve tsy ho androko a. Aza manany mbola latsaka anatin'izany fahaverezan-tsaina sy tadidy izany tsony fa mbola izy fotoana hitantarako aminao ny Tsipriana izay mety efa fantatrao ambangovangony. Mahaliana tokoa ny andrean'izany tantara rehetra izany ry ny Ravelo kanefa hatreo aloha ny fotoana farany toeranao eto. Maiza mitondra tena ho toy ny olona salama tsara rehetra. Raroty raha azonao atao ny manampy an'ireo namanao eto hizotra miandalana amin'ny lalam-pahasitrana efa izoranao. Fa iza tokoa moa ianao ty zany anaka? Dokotera koa nga ianao sa pastera? Fitaoma ny fanampy mandrakariva toy izay nambaranao teo e. Imbetsaka no efa nampianarana anay an'izany fiaraha mizotra ny lalam-pahasitrana an'izany. Sady tsy dokotera izany ry izy ry neny sady tsy pastera ihany koa. Tsy izany izy fa fofombinantina fotsiny hatreto. Mba nampiakanjona akanjo mpitsabo mpanampy toa koa izy mba ahafahanay nanatra ny vorokely ny taty e. Ay le sary vazo sy le tsiko ao io. Boloko tsy vaky lelany indri retsy a. Ay zare za mifiresaky tsiko fahiny izany e. Mba tsaro indri reny. Fantsaroko lavitra anao izany ary tsy adiniko mandrakizay dia firesanao ila ho isan-karivony amin'ny tata. Izay zara faniarany aina roa taona taminay nefa dia tsy namelanao raha tsy niraikitra tanteraka tao an-tsaina ny sariny. Ary tao am-ponay foana ny fitiavany. Nahavaky ny foko mihitsy nandrelay teny farany teo am-pialanaina teny amin'ny hopitaly hoe ndriany neny fa izany dada ho izy dia tapitra ny ainy. Tsy fotoana ny famoazana alahelo toy izao tsony izao fa animba indray ny fahasalaman-drenonareo ry Noro a. Sady andao mba handehandeha fa dia hijanona fotsiny eto ve nefa izay no nivoahana ny trano teo. Araroty ry neny Ravelo ny ora-irahanay aminao eto a. Araroty foana rivo-baovao. Dia araroty koa ankafizana ny akantony voary maitso mavana sy ny feom-borokely ivelany kazy. Ka andesa tsisy ho tantanany reto zanakao. Mamerina ny fisaorananao na naika monjy aty ampiasana ry ngiaramily a. Tsy maintsy ho avy any aminareo ihany amin'ny sabotsy ho avy izao rehefa avy hijery marary eny Anjanamasinina. Saingy miala tsiny indrindra fa toa tsy ahandry an'izany no fahalinako an'ireny toy ny tantaranao. Zany tokoa ve dokotera? Ino ry dadamily a? Tantara efa nivaliny izany saingy efa natomboko ny birana taminao. Efa natomboko ny birana taminao ny tahiry marary ny foko dia aleoko tonga dia ho faranako. Taiza ho aiza nefa moa no nijanonako. Teo amin'le nilazainao fa
namonjen'Andriamanitra anao tamin'ny fotoana sy ny fomba tsy nampozina? Ay moa ka efa any amin'ny farany mihitsy. Nanafika tanàna ray izay indray andro. Asa moa raha efa nilazaiko fa ankoatra ny fambolena sy fivarotana zava-mahadomelona ary ny asan-daly dia isan'ny afera fanaon'ilay patron anay koa ny fitandrahana renakibon'ny tany tsy lavitra ilay toeram-pambolena. Ay, Na gaga anay dia ny amaroan'ny ankizy ny asa tamin'izany carrière zany. Ireo namanay afaka nanantona teny no nahalala fa ankizy nangalariny tany ho any avokoa ireo satria tsy misy mahay akory ny fitenin'ny olona tany. Renay mihitsy koa aza fa nisy tamin'ireny zaza nangalariny ireny no naondrana na namidy tamin-bazaha. Izay tsy azona iantoka aloha fa resaka nandeha fotsiny. Taty aoriana efa 10 taona lasa izay dia nihitatra hatramin'ny fangalarana tovovavy ny alatrombona ny rananay. Izay nilana azy ireny nefa dia tsy fantatray mihitsy. ay zava-doza mihitsy. Mbola misy hatramin'izao zany. Ary ankehitriny dia zandaina vola be atapitrisany ny famerenana amin'ny ray aman-dreniny an'ireny tovovavy ireny. Izany ve anaka? Dia tsy nahalala aloha izay fa dia toy izao ny toy ny tantara. Nahasambotra tovovavy iray izay sy ilay namako iray. Nisy niantso tampoka anefa izy araka amin'ireo androakomby. Ka izaho irery no nitolona ilay tovovavy izay tomany mafy sy ny fomponany amin'ny amelako azy satria tsy maintsy ho fatana alahelo ilay reny efa narary mafy efa ho 2 volana. Donona ihany ny fony tena fa tsy dia hoe efa navadiky ny zava-mahadomelona ho fohovady tanteraka akory. Nilazako anefa izy fa raha mamotsitra azy dia tsy maintsy hitorokany namako ka tsy maintsy ho vonoiny sefo aho. Tamin'izay no nolazany fa misy lava-bato hitany ary tsy misy pahalala akory teo an-tanàna. Azo ny hanafena anahy io raha tsy maintsy hiverina hitady ary io namako. Salasala teo aho. Ny ahoatra mihitsy raha ny marina. Ary saika tsy hanaiky no nitahotra so hivadika amiko ilay tovovavy ka hitondra fokon'olona ao amin'ilay zohy hanapitra anaiko. Tsapany ngamba nitahotra ka lokaloka tamiko izy fa tsy hivadika amin'ny olona niarony eny. Tazako ny soritra tena amin'ny endriny sy tamin'ny fomba firesany ny vahatsoram-pony ka dia nanaiky aho. Dia tsy nisy nahitanao tao anatin'izay zohy nisitrihanao mihitsy tokoa ve? Na ny fokon'olona na ireo daly namanao rehefa navosotra ao ilay tovovavy? Ny fokon'olona mety tsy nisy nahalala ny niterako tao anatin'ilay zohy afa-tsy ilay tovovavy sy olona 2 hafa tonga niaraka tamin'ny hatrany. Isaky nanatikanina ny hariva efa maizina. Ireo namako kosa reko tokoa fa niverina sy nanao vavabe tao an-tanàna ny amin'ny tokony hamoahana na hamerenana amin'izy ireo nifatika saingy lasa ihany 2 andro tato aoriana rehefa avy nandoro ny tanàna. Zo nefa fanalako voavon'ny olona hoe ny afo. Asa nanohy ny tahotra ireo namako na tahotra ho fokon'olona isy atsara aho ka ahatsiara ho isan'ireo daly fa dia naharitra ny afo natao anjoy nandritra ny 2 volana sy tapany aho. Dia nitoy nanatikanina trano koa ilay tovovavy? Izany tokoa. Isy ireo namandroa ihany koa namoaka tao indray hariva ka nitondrana tany amin'ny tanàna hafa. Taon'ireo dia nisy olona hafa nampita renirally iray lehibe. Hatreo dia nanorery ny diako aho. Mandra-pahatonga anahy tao amin'ny tanàna lehibe iray. Nahita na nahazo asa fivelomana tao aho ka naharitra 3 taona ngarangidy ny asa tsy nitandro asa sarana. Nanangona vola kely mba hoentiko hiverina aty Antananarivo. Nisaoraka an'Andriamanitra koa fa tsy nisy mihitsy arakaraka na fitadiavan'ireo dahalo anahy. Nisy natetitetika fanafihan-daly tao amin'io tanàna io saingy tsy nisy fantatro ny tsy nisy nahalala izy ireo. Ay, Zaho raha teo moa no ny fahalalako samy reny mpaikafiadin'izy ireo dia zaho ary mpitarika ny fokon'olona nanohatra azy ireny ary nahasambotra adaly tsy latsaky ny 10 tanatin'izay 3 taona izay. tena mahaliana zany to dada Mily. Alahelo ny an'ireo fokon'olona lozako rehefa mba vory izay nilaiko. Nandeha tongotra nateriny sasany tamin'ireo 7 andro vao nigadina tao Mahajanga izay. Mbola nitoetra tao herinandro kosa vao niakatra taty Antananarivo ary nijanona avy hatrany teo mahitsy. Dia nanahoana ny fionanao tamin'ny vadinao ka? Ranomasony ny onako indray tamin'ny ramatoavadiko sy fihitra efa tovolahy 5 taona. Ny taona nanaraka io no teraka ilay zanako faharoa. Fa ny tena mafy tamiko indrindra dia
nandrefa maty tamin'ny andro samborana iny ngarandrisy le zanany. Ngarandry? Ngarandry tompony io trano faindry dadazaka io mpamely ngarandry tamin'izany. Risy nefa fa le Ramatoa Ravelo ary tsy tratrako teto fa vo maty taloha kely ny verenako teto koa le zanany vavy ray, ary zay no nalasa dala azy. Nga tsy napalahelo ka izy anie le marary ho jereko eny anjaramasina ary le zanany vavy amin'ny sisa velona de inoro lay niarany sakafo tamintsika ny sabotsy teo. Zay zany le hoe izy fa tsy seny tompo-trano. Za de nihevitra fa zanaky ngarandry hafa taty arinse de tena tsy misy voasana anie. Mety ho toa an'sezao misy koa ngamba Ravelona le hoe lala kely. Lala hoe ry dadamily? Eno Ndrasy vetivety fa mila mandeha misotro rano kely aloha. Eo ihany ianao fa tsy ela tsy akorika. Mbola inona indray ry lalany tsy maintsy mbola hiviliana aty ambanivohitra. Azo atao anie mamangy aty amin'ny fotoana manaraka efa matony tsara neny. Sao hoe zao tafavoaka ny hôpitaly dia efa entinao aty sahady. Sady mba efa sasany miandra hita aty kambana aminy nendra vola. Efa vita tsara ery neny eo anefitrano any neny. Za kosa indray nefa somary manahy ihany ny amin'izay sanatria mety isy eo raha dia tampoka sakaiky loatra ny fahasitrana ny fitamberany lasa eo ampahitana indray le tanàna sy ireo olom-patany. Efa voadinika tsara daholo ny amin'izay rivo. Efa nomaniko tsara ihany koa izy hatry nomaly ka maika hanampy hanafaingana ny fiverenantsainany zany. Sa ahoana ry Nendra Velo? Efa enao ny dokotera nahasitrana ka tsy misy atahorako raha mbola miaraka aminao. Enonareo tsara angamb'izay ary raha ny aminy hoe maika ny any Antananarivo dia tsotra ihany. Ny 5 taona aza andry ihany ka zay orarona 3 ve? Tia ny lala miakatra eny an-tanàna. Eo efa tazako le trano nosotroko ny ngidin'ny famoizana vady aman-janaka tamina fomba natsiravina sy nampalahelo avokoa. Fahatsiarovana sisa fara za indray dia tsy mba hiveriny hipetraka amin'io trano intsony ka. Izany tokoa ry nena. Na za ihany koa aza sofa teo ry Nendra vola. Raha ny amin'io trano indray dia efa nampanofaina olona azo antoka sy makojakoja tsara izy io tazany eny iny raha ngahiditry ny vavady iny. Iny ny dadazaka mpanofa tranontsika izy. Ajanony eo aloha ry lala. Hoany ihany anitsika rehefa avy eo fa alohan'izany aloha dia andeha ho atsy ambany avaratra vetivety. Andray kosa ry lala dia ny akoho indray ve mamaika anao noho ny olona? Efa teo ny alana izay sy neny raha koa ny resahany Aza dia miteniteny foana rery noro olon-dehibe sy manam-pahalalana raha dokotera ka tsy atoronao an'izay tokony ataony. Rehefa izay ny fandaharany ekeo fa ao antony. Zany tokoa. Izay koa anitsika dia tonga midina mampandeha rehetra azafady eo. Dry fa mangy Andramatoa Rosevelo ngatsika izany Zany tokoa. Salama izy teo aloha saingy ahoana anaka? Saingy tsy izy rery. Fantatrao ty olona avy mitsenantsika ty. Fa za tokoa ty madama. Miaramily le mpamilinareo tamin'izany. Za le nanjavina tamin'ny fotoana tsy nampozina saingy novonjen'Andriamanitra tamin'ny fomba tsy nampozina 20 taona taty aoriana. Risy nefa fa samy tsy nisy hitako tetsony nareo mivady raha tafaverina teto 5 taona lasa kehitriny faly loatra mahita anao indray. Mihoatra lavitra noho izay hafalianao izay raha mily ny aravoko sitrana soma tsara. Hitako ihany ny zanako. Hitako indray ihany koa ianao. Le nifampihinana ny manta sy ny masaka tamin'ny ratopoka lahy. Indro ihany koa ilay tanàna tsy foikona dia nitondrako ny mafy indrindra aza. Fa taiza foana zany ianao nandritra n'izay 20 taona izay? Tantara lava sy mahonena sotroko ny mangidy ihany koa. Saingy tao anatin'ny mangidy ny nahitako ny mamiko mbola nahitako indray ny vady aman-janako ary nanako indray ireo zazakely miraha vitanao amin'ny lalao etsireo. Everiko nefa fa tsy izao ny fotoana mety hamoazana izany tantara toa nofo ratsy izany.
androm-pifalinana io ka aleo dokotera ny tantaran'izany aminareo ndra iandro any fa mandro soa loatra fa de ty atokotany ve ny resaka androsy ihany tokoa avy eo datamily a ho tantaraiko ihany koa ny andinindininy tantaranao rehefa omenao alalana amin'izany a fa alohan'izany rehetra zany tiako raha eto ny tantaranao ny fiandohany izay tantara naoneny izay de lay andro nahitanao farany anyngarandry eny ary rehefa tsy mampananao andro alarobia fanateranay atody any Antananarivo izay andro zay saronao nga amin'izany madama nasainy janona sy ny angaviana hitondra lalan-kely pipia no ny tonga teny an-dakana teo no nahitako azy farany tanatin'le kirihatra kely nidiranay mianaka ihany koa no nahitako faran'le zaza fa nisy mively mafy tamin'ny zavatra ny atoko iny no nahitako azy farany mandra-pahitako azy indray 5 taona taty aoriana maninona tsara hoe Raminy mbola nahita anjanako ve ianao taty aoriana sa toerana ray ihany nitondran'ny olona nareo mianaka tsy azoko ngamba tokoa saingy fotoana tsy naharitra fa samy hafa ny lalam-pijalianay zay tsy niona ntsony raha tsy tamin'ity tanàna ity indray dokotera Lalanina dokotera Lala le zoky tsy mba fantatra ohatr'izay ianao tokoa ve eny anaka raha vehivavy indro ny zanakao ny zanako aiza ho aiza izy efa mianaka ary datamily a efa tonga eny atao madinika eo amin'ny arean'ny taxi brosy mahitsy olony zareo ataoko fa tsy ho ela ireo de tonga eto ka efetra mahay lalana ary nakaiza kosa ny ray nysy teo rivo ry tsy mahay mahita zaridainy ry ay fa mbola maromaro moa zany ny andrasantsika eto mila saina mipetrapetraka mantsy izy io avy eo angamba fokon'olona mihitsy raha nisarako verreo maromaro tokoa no mbola anika dokotera Ranevy sy ireo mpiara-miasa telo amiko koa izay nasaiko miantso teo fa efa andarana ankaty akoatr'izay le dokotera lehibe an'ny hôpitaly Nanjanamasina sy le dokotera vavy nanaraka ny fahasalaman'ny neny iny de ho avy eo koa ry dada manana mivady sy ry dada zaka mivady ary mpivady ray hafa invité surprise ny fitambaran'ireo raha tsy de avanana amin'ny kajy akandrona no antsony bava hoe fokon'olonako ka tsy tokotany zany ty eto ty fa fokotany raha izanyko fa tena malalaka tokoa anaka ty tanàna sy tranonao ty ka mariny trano sy tanànako angahy trano sy tanànantsika hoe manomboka an'io anie de eto no hipetraka ianareo mianaka efa vonona avokoa ny efitranonareo ao ny entanareo sasany efa hoentindry dadamanana eo fa izandray aloha ireo lazainy tao invité surprise ireo ka izany izy hoe surprise kinina andray eny ary fa tsy maninona ho avy eo koa i monsieur Gaby sy madame Francine de izy mivady zay nitaiza tany ivelan'ny tany mahamalagasy naman'ireo mpivady frantsay nandray izy ireo rehefa tafatsoka tanatin'ireo ankizy vitsivitsy avy teto nahondrana tany ny nandrenesan'izy ireo ny anarako hoe lala no nahalalany fa gasy hatreo de tonga tsy tapaka tao amin'ny zareo ary nyresaka teny gasy tamiko izay tena mbola tsy nahay ny teny frantsay mihitsy tamin'izany roa taona talohan'ny nahavitan'ny fianarako ka niverenako teto an-tanindrazana kosa no efa teto ry zareo ary matetika ny mihaona zay ay moa zany ny tena nahatonga an'le hoe dokotera Lala fa tsy de hoe fanafoezana an'le hoe dokotera Lalanina fotsiny le hoe Lalanina no nanalavana sy nanorandry zareo ny anarako nitononiko hoe laly saingy nanomboka omaly de fahatsiarovana sisy le hoe Lalanina fa efa vita ny fanovana ny anarako na marimarina kokoa famerenana amiko ny randrika malala Ferdinand Michel tena zay mihitsy ny anaranao anaka misaotra ny nenina mpafantatrahany zany sy nanome ny daty nahaterahako marina io no nao marinina teny amin'ny braon'ny fisoratam-piankonana teny mahitsy ka
nyrosoana tamin'ny famerenana ny arako soa fa mbola velony eny ary mbola nisy olona ray koa nijoro favolombelona satria isan'ny mpiasa tao tamin'izany fotoana izany fa ny miova anarana eo ihany fa diova datina anniversaire ty no to hafaafako lay andro nahitana an'ireo nitaiza voalohany mantsy no naraikitra ho datina haterahan'ny lalan'ny duamelako anaram-pianakavian'izy ireo le hoe duamel dia iova koa zany izao ilay soratra kely eo ambony braonao ny anarana ihany ka na le eo ambaravarana na le eo ambony birao fa ny asa kosa dia hijanona traminy ho manam-pahaizana momba ny very tadidy tsy naposika nefa fa za mihitsy no ny very tadidy tateo ariana fa ahoany tokoa dokotera ahoany zay efa tia nivym-pianakaviana koa ve dia mbola tsona dokotera foana e maninona sao raha tsona amin'ny anarany fotsiny izy io rehefa tsy vatra manao hoe ingana oatra zay eny tokoa eny ary tiako ho fantatra ary seny amin'izay verena ny tadidinao zay a ingaram-pily no tomponantoka tamin'izany izy ny voalohany nahatsikaritra ny fidofiko tamin'ny dada izy ny namony tadidiny ny andro ny samborana anahiny talohan'izay nefa dia efa nampisokatra kely ny farafaran'ny tadidiko nandehanana voalohany tany ambany vohatra vao efa taona no nandao tsy fidin'io tanàna io saingy mba nisy tadidy tavela ihany maika nahagaga ary tsy dia nampatory ahy iny alina iny lay niditra naka hofatrano tao amin'ny dada zaka tsaroko nahagaga n'olo le zanamonjy toalety to tsy mba nitarihana akory saingy tsy mbola haiko izay avaly andrita amin'iny fa aleo tiozako eo masony rehetra asainany amin'izay fa efa ty miditra mivavahady ty ny fiara ny dokotera Ranaifitsonako efa iny avy itseny azy iny aza ny ray ny sery rivo a anderino ro tantano eny amin'ny toerana ho azy amin'izay iny eny fa izy ny tompipety an'io a aleo kosa aloha hitsena vahiny miaraka aminareo ka so reraka ambony andro neny a mbola ho elany vao arify ny andro e sa ndray ve no reraka amin'ity andro lehibe loatra ho aty e ampoheroany afa lela manenika ny fokanketiny faly fa sitrana ravo fa tafaverina ny fimpianakaviana fa indrindra koa tretrika fahitako ihany reto zanako reto ary tsy ilozako na andao atsony aviry anako isany a etsofieniko nareo mianadaha zanako malalako lala sonoro natolotry ny solanga radio ho anareo deo veriny tadidy tandary indray miaigny nosoratany Ery Romeo